pejy hafa tanteraka kosa indray mahazo vana ny fanondranana atsokosoko andramena ny mananaravara ny ankehitriny araka ny tatitra izay nataony solombavam-bahoaka. Misy ny sambo lehibe izay miatrana any amin'ny ranomasiny mananaravara any miantso ny fandraisana ndraikitry ny fahefana mpanatanteraka izy ireo arak'izany. Nanomboka ny 2 Janoary 2024 ny miantso natao amin'ny ranomasiny mananaravara ny sambo goavana mpitatitra andramena araka ny tatitra nataon'ny solombavam-bahoaka rary ny Irina Sidonie. Mahazo vahana ny toerana nanomboka tamin'io fanondranana andramena. Tegna malahelo nivoaka ny Mananara satria araka niraisany namako jiaby teo tantela fadrakotra ny Bois de Rose any Mananara hany. Voalaza ombeny ary tsy vahiny aminareo fa arovana ny Bois de Rose, tsy azo ahondrana ny Bois de Rose, aramaso ny fanondranana an'io. Nefa ny zava-misy amintsika miteny zao nanomboka tamin'ny le 2 janvier teo jusqu'à tsika miteny zao isan'alina jiaby io dia misy sambo kely izay mitatitra reo Bois de Rose reo miala avy amin'ny sisin-dranomasina mangeny amin'ny ranomasina lalina any izay misy eritreretina fa hoe misy sambo maventy izay anaovana transbordement. Marina eto fa tsy hita avy amin'ny moron-dranomasina io sambo maventy io. Arety dia mba manaitra reo mpitondra fanjakana izay tompona andraikitra amin'izany mba handefa ireny garde côte na sambo rapide ireny mba hijery inona marina ny any ampovoan-dranomasina any. Ny zavatra misy koa misy dépôt anankiray ao Antalambe. Io dépôt anisan'ny dépôt farany malaza misy Bois de Rose maro agny Mananara agny. Tegna marigny Antalambe 50 km atsimony Mananara avaratra. Ny zavatra ny constaté natao araka ny ry zareo amin'ny eau et forêt rehefa nontanina dia misy tsy latsaky ny 6000 rondin anatin'ny dépôt anankiray. Fa vao androany nisy olona avy tany ny téléphone niteny fa efa antsasany mahery no lasa avy eo amin'ny 3000 rondin no efa lasa amin'io le 6000 rondin io ary zay tena tsara le vaventy no lasa fa zay le tavela ao zany zavatra efa ratsiratsy. Miantso ny fandraisana ndraikitry ny fahefana mpanatanteraka ary ny tokony hanaovana azalambo ny mpanao andramena ireto solombavam-bahoaka ireto. Toherinay amin'ny herinay rehetra izany fanaovana hazalambo na tantela fadrakotra ny Bois de Rose eto Madagasikara zany ary fa nisy ny kabary nataon'ny filonom-pirenena manohitra izany zavatra zany koa ankehitriny ary dia manaitra ny fiferetsereta ny vahoaka malagasy rehetra atsika sy lazana ihany manan-karena atsika indisa nefa farany gidro na farany mahantra maneran-tany izany zavatra zany dia mahasolombavam-bahoaka anay dia miteny sy manaitra ny fitondram-panjakana zay manjany hoe ny exécutif satria zay parlementaire efa zahay miteny zao koa izay zany mahatonga anay miteny amin'izao fotoana. Nisongadina indrindra ireo nandritra ny fananatan-pano gazety ny tanterahan'ny solombavam-bahoaka Mananaravaratra filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena ho an'ny faritra Toliary ary ny solombavam-bahoaka Manandrino teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza androany.